Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio azoma fa 4 ny volana Jolay 2025. Ry hava-malalao amin'ny Tompo, efa elaela ihany aho no tsy nanao vidéo toy izao satria nisy asan'Andriamanitra maromaro zany natao hafa izany dia tsy afaka zany nanao vidéo toy izao. Ka anio dia isaorantsika ny Tompo ny amin'ny fahafahako manao izany indray. Ry havana manasan'olo zako iara ivavaka amiko alohany anambarako izay tiany fanahy masina ambara eto mba hampahery ahy ary koa hampahery anao. Iara ivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo tsara indrindra ianao, lehibe indrindra ianao Andriamanitro ary tsy misy toanao. Manaja anao Jesosy ary mankalaza ny anaranao. Jesosy eo anandratranao indray Jesosy amin'ny alalan'izao vidéo izao. Jesosy Tompo, kasio ny zanakao tsiraray avy Jesosy tena hifoa ara-panahy ary tena hijoro Jesosy ambao anao. Jesosy Tompo, mangataka ny ranao andrakotra ahy sy ny ankohonako ary koa ny zanakao eran-tany Jesosy. Tompo malala oka ny fanahy masinao no hiteny amin'ny alalako satria za dia fitaovana kely sy bitika ihany. Ka oka ianao fanahy masina no andray ny kontrola ny tenako manontolo. Oka koa ianao ampisokatra ny masom-panahy zanakao tsiraray avy fanahy masinao satria ianao ilay lehibe indrindra. Ianao ilay masina indrindra, ianao ilay Andriamanitra fanahy masinao. Jesosy Tompo, ianao nefa niteny eo ny devoly. Ka miny anaranao Jesosy no andidiko sy androako. Ny asa maty Satana rehetra, zanatsipika zay mitady alefa anay dia aroako aminareo Jesosy avy Nazareta ary potehako amin'ny ranao zany Jesosy tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay izany fa levina tahaka ny lavenona izany ary verandavaky ny elo amin'ny ran'i Jesosy avy Nazareta. Ka misaotra anao Tompo, ianao no aoka ho manda afo manodidina anay. Ka misandrata Jesosy oka ianao Tompo hisandratra fa iza kosa dia hiena tahaka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa. Ka mitenena Tompo satria Andriamanitra tsara indrindra ianao, Andriamanitra be fitiavana ianao ary tsy misy toanao. Misaotra ray malalao. Aleluia. Amen. Ry hava-malalao amin'ny Tompo, anio dia anambara fijoroana vavolombelona fohy aminareo ahako. Izany hoe efa alakamisy vitsivitsy izay ny amin'ny fahitana izay nasehoan'ny Tompo tamiko izany ary koa zany ny tenin'ny fanahy masina. Raha ohatra ka manaraka ianao ny amin'ny vavaka en direct alina izany isaky ny alakamisy alina. Raha ohatra ka mihaino koa ianao na dia hoe tsy manaraka ary ianao dia raha ohatra efa nihaino ianao ny amin'ny vidéo anankiray tamin'izy ireny dia ny alakamisy tsy tadidiko hoe faharosa fa 3 lasa zay dia ny teny izany ny fanahy masina satria nampahita ahy izy fahitana izany. Ry havana, ny Tompo dia mampitandrina antsika mba tsy ho very any amin'ny elo ny fanahintsika. Tamin'ny io alakamisy io dia nahita aho fahitana. Zany hoe nahita aho zany rehefa nikipy ny vavaka izany dia nahita aho vehivavy, tanora izy io. Dia mitana telefona izany ny tanany anankiray. Ary noho ny avy eo dia hitako ilay telefona tamin'ny tanany anankiray nitsonika. Zany hoe mijery zany izy io an'io telefona io, zany hoe ataony eo anoloany izany ilay telefona. Dia nitsonika izany ilay telefona tazominy amin'ny tanany izany. Ry havana, zava-doza satria nampafantatra ny fanahy masina fa very noho ny telefona ilay olona io. Satria lasa toy ny Andriamanitra kely ilay telefona. Asa hoe manao ahoana ny amin'ny fomba fampiasainao ny telefonanao, na koa ny ordinateuranao, na koa izay zavatra anananao ka tianao be loatra. Mila mitandrina mafy dia mafy isika Tompo. Satria ny Tompo dia mbola mamindra fo amintsika ary mbola miantso antsika izy, ankatoa azy ary izy no tena ho Andriamanitra antsika, ataontsika alohan'ny zavatra rehetra. Ry havana, tsy haiko hoe manao ahoana ny fomba fiainanao. Raha tsy manana telefona moa ianao,
fa tsy maintsy makany amin'ny cyber ianao mandeha mijery vaovao na hoe zavatra zay tianao jerena dia tokony mitandrina ihany koa ianao. Fa raha manana telefona ianao, satria marobe ny olona manana telefona, dia mila mitandrina mafy de mafy. Rehefa mifoha isika ny maraina dia tokony Andriamanitra aloha no voalohany. Tokony ho izay mihitsy. Ny telefona tokony mihidy aloha, fa tokony ny tompo aloha no anatonantsika voalohany indrindra. Miarahaba ny ray isika vao mifoha, vao mihiratra ny masontsika. Miarahaba ny Jesosy ary miarahaba ny fanahy masina. Ary mangataka azy araka amintsika mandritry ny tontolon'andro. Apetraka eo an-tongotra ny izy rehetra ataontsika mandritry ny tontolon'andro. Satria maro ny olona vao mifoha dia ny tanana efa eny amin'ny telefona. Misy ary mbola mikipy dia efa mandray telefona ny tanana. Mila mitandrina isika toko satria avery antsika any amin'ny elo izany. Ny ten'Andriamanitra ao amin'ny boky Noabolana nomeny fanahy masina momba ny ilay fahitana hitako izany dia ao amin'ny Oabolana 4:4-20. Hoy ny tenin'ny Tompo hovakiako amin'ny anarany. Misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, kanjo no hiafarany dia lalana mivarina any amin'ny fahafatesana. Amen. Ry havana zava-doza izany. Eto ny ten'Andriamanitra dia manambara hoe misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy. Zany hoe isika zany mieritreritra indraindray hoe mety amintsika io lalana alehantsika io, na koa hoe ny zavatra ataontsika. Mila mitandrina isika. Nefa ny ten'Andriamanitra manambara hoe kanjo ny hiafarany dia lalana mivarina any amin'ny fahafatesana. Amen. Ry havana, lalana mivarina any amin'ny fahafatesana. Mila mitandrina mafy de mafy isika. Hitako ilay telefona amin'ny tanan'ilay olona mitsonika dia tsapany fanaiko amin'ny fahitako ilay fahitana, fa mitsonika koa ny tanany. Fa mitsonika koa ny tanany izany, zany hoe amin'ny ara-panahy dia potika tanteraka ny fanahin'ilay olona. Zany hoe efa maty ara-panahy ilay olona, ary koa maty ara-nofo. Satria ny telefona izay tazominy dia iny telefona iny no lasa fanameloana an'ilay olona. Ry havana, so sanatrika ny telefona an-tanantsika no tonga ho averentsika any amin'ny elo. Oka ho tsapantsika tsara, fa rehefa ho faty isika tsiraray avy dia ny telefona izay ampiasaiko eto na koa ny ampiasainao dia tsy hitondra an'io any an-danitra akory isika, tsy hitondra an'io any am-pasana akory isika, fa misy olona dia andeha any amin'ny elo noho ny telefona. Ry havana, oka isika hibanjana an'Andriamanitra. Ry havana, oka isika ametraka ny Tompo eo alohan'ny zavatra rehetra, satria tsy atondra na inona isika rehefa miala ety ambony tany. Tsisy telefona any an-danitra, tsisy telefona any an-danitra, tsy tafiditra any ny telefona antsika tompoko, tsy tafiditra any zay zavatra tiantsika. Raha ohatra tia fiara ianao, raha ohatra tianao loatra ny tranonao ka karakarainao foana, raha ohatra tianao loatra koa ny vadinao raha manambady ianao, na koa ireo zanakanao raha mananjanaka ianao, na koa ny havanao na ny mpiray-po aminao na ny ray aman-dreninao, dia oko tsapantsika fa tsy ho tafiditra lanitra isika, raha ohatra ka ataontsika alohan'ny Tompo izany rehetra izany. Mila aloha Jesosy no alohan'ny zavatra rehetra, ary mila isika tsy mifikitra amin'ny zavatry ny tany, fa ho levina sy ho rava avokoa izany. Ry havana, tiantsika ny Tompo, miantso antsika ny Tompo hiala amin'ny fomba tsampy, satria fomba tsampy izany. Tadiavo Jesosy dia mbola misy ny fotoana. Ry havana, mahereza Tompo, fa zava-doza ny elo, zava-doza ny elo. Vonaitra ny ho an'Andriamanitra irery any, ary fiadanana ho an'ny olona izay kasitrahany irery any. Izay tompoko ny anio fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina ety ihany aho. Mahereza Tompo, fa tianao Jesosy. Aleluia. Amen.